Zay ny kino mitondratsika makany amin'ny lafim-baovao manasongadina ny politika sy ny fiomanana amin'ny fifidianana anohy ny fanohanana ny Dr Jean-Louis Robinson ny antoko Teza amin'ny fifidianana faharoa amin'ny faharoapolo ny volana desambra ho avy izao. Io no nivoitra nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ny tanterahan'izy ireo tamin'ity androany ity fanampanazavana. Hanohana sy ampandresan'ny candidat Robinson Jean-Louis ny antoko Teza izay taren'Andriamatoa Rakotombo Jean-Louis amin'ity fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay ho totosaina amin'ny roapolo desambra ho avy izao ity. Io ny fantatra nandritra ny valan-dresaka amin'ny mpanao gazety mikasika ny fijeriny ny toetra raha-pirenena ary nitotosaina Teza Besarety io tolakandro. Tsy afaka andeha anjambany hanohana candidat risy raha tsy mifampidinika maritra tsara aminay le izy ary indrindra koa ifampiarahanay amin'ny base manera tsara. Ka nandritra ny premier tour iny zahay dia nidina tany fotony tany miady hevitra tamindreo solitena sy bazinay eran'ny Madagasikara dia amin'izao dingana faharoa zao zahay rehefa avy niaino tany amin'ny base rehefa niady hevitra tamin'ny candidat hevitra fa andray anjara feno amin'izay hiditra tsetra ampandany Jean-Louis Robinson satria de société-nay fantatrao fa hoe fokon'olona izy dia milaza fa hoe ny vahoaka aloha. Manarak'izay amin'ny programme natanterahana an'izay dia miarahana ny fampidinika dia nefa misy betsaka ny azo iarahana, misy koa aloha ny tsy itovizana fa misy betsaka ny azo iarahana. Manarak'izay moa fantatrao ihany koa fa ny antoko Teza mantoko azy dia manana eritreritra mba amongorana tanteraka le krizy eto Madagasikara. Laza trano ny mpitarika ny antoko Teza fa tsy tomombana ny fifidianana izay tanterahana amin'izao fotoana izao ary tsy handray anjara amin'izany ny antoko tarihany. Izay no nahatonga ny Teza tsy nandrotsaka candidat amin'ny antanatoam-pifidianana.